Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi Androndra kely. Eny ary tompoko mbola misaotra an'Andriamanitra hatrany hatrany isika fa noho ny alehibeny fahasoavany dia zao samy mbola velonaina somatsara izao ka tafahoana amin'ny alala zao fahitalavitra zay fa iarahantsika manaraka zao sika tompoko. Manaraka zany fifaliana lehibe ho anay fiangonana Refi Androndra kely ny manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy isam-batan'olona, isam-pianakaviana, isa-trano andiandro androany ity. Manolotra ny arahaba ho anareo zahay ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho aminareo tokoa. Matoky aho fa hiasa ny tompo androany, hiasa amin'ny alala zao afatra entiko zao izy ka ho tsapanareo ny herin'Andriamanitra metefany aminareo eny hitondra zavatra lehibe sy magaga tsy takatry ny sainareo. Iroso hitondra ny afatra avy amin'Andriamanitra am'izay aza ny tenako am'izao fotoana zao koa raha misy baiboly eny aminareo dia sokafy ao am-boky ny Lioka 9 dia vakitsika manompo amin'ny 7:7 ka hatramin'ny 8:7 to zao voasoratra. Ary nisy vehivavy iray narary nandeha rano nandritry ny 12 taona zay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpitsabo nefa tsy nisy nasitrana azy akory ireny dia nakao aorian'i Jesosy raha vehivavy ka nikasika ny morotongotra akanjony ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny fandehan'ny raha taminy. Ary o Jesosy, iza moa no nikasika ahy? Rehefa samy nanday izy rehetra dia ho Petera sy ny namany, tompoko mifanosika ny vahoaka betsaka ka maneranao. Fa o Jesosy, nisy olona nikasika ahy, fantatro fa nisy heriny niala avy tamiko. Rehefa hitandra vehivavy fa tsy afaka niafina izy dia nangovotra izy ka nakeo aminy sady niakoka teo anatrehany ary nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra zay antony nikasiny azy sy zay nasitranany niaraka tamin'izay. Ary o Jesosy taminy, anaka ny fononao no nahavonjy anao mandehana amin'ny fiadanana. Riavana malala ianareo zay mahita sy mandray am'izao fotoana zao. Avy amin'ny alalan'izay teny novakiny izay no akantsika fampianarana amin'ny androany ity. Ka ny fampianarana entiko anareo dia fampianarana mikasika ny amin'ny fanasitranana ny aretina. Ry-piaino malala, mpanasitrana ny olona rehetra ny tompo Andriamanitra dia lay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, lay Andriamanitra nahary atsika zanak'olombelona, lay Andriamanitra nahary anao am'izao fotoana zao io. Tsy hoe mahay manasitrana fotsiny ny tompo Andriamanitra fa tena mpanasitrana izy ary tsoko aminao fa tena sitrapon'Andriamanitra ny anomezany fanasitranana ho an'ny olona zay marary. Hatramin'ny taloha tompoko no efa nanaovan'Andriamanitra zany asa fanasitranana izany ary hatramin'izao tsika am'teny zao, hatramin'izao taonjato faraika amby 20 taona 2007 misy atsika izao. Ny tiako ambara dia zao hoe raha marary ianao, raha efa afapo tamin'ny fitsabotena tany amin'ny hôpitaly, tany amin'ny dokotera-mpanasitrana, tany amin'ny mpanahody ianao dia hoy aho hoe manatona an'Andriamanitra am'izay ianao ary mino ary maneke ihany ko an'izao fanazavana entiko zao fa hitanao ny herin'Andriamanitra anafaka anao amin'ny aretina na ihany ko hoe anasitrana anao zay marary na inona ny karazana aretina misy eo amin'ny fiainanao am'izao sika miteny zao. Taloha zao ny taloha lazaiko eto dia talohany natoavan'i Jesosy. Taloha hoy eo olombitsy zany aloha no nomen'Andriamanitra fanasitranana, olombitsy no nositranana. Fa kosa nanomboka tamin'ny fotoana zay natongavan'i Jesosy Kristy teto ambony tany
de lay zanaka natokan'Andriamanitra avy any an-danitra de olona marobe no nositran'Andriamanitra zay rehetra tafahoana taminy ka nino azy ho mpanasitrana dia nafany avokoa anisan'izany zao a ilay vehivavy voalaza milioka toko fahavalo lay novaketsika teo ny tantaram-piainana to zao no fandehan'ny tantara tamin'izany fotoana zany tao amin'ny tanàna anankiray de nisy vehivavy efa narary mafy tena narary mafy narary nandeharaha nandritry ny 12 taona ary efa tsapo tena tany amin'ny dokotera mpanasitrana tany am'ireo zay milaza azo mpanasitrana tany am'ireo mpanaody ary nitsapo tena nandritry ny 12 taona ihany ko fa tsy nety sitrana mihitsy a izany vehivavy izany riavana malala zany tantara zany a de milaza amitsika tsiraray avy fa misy am'ireny aretin'ireny tokoa no aretina sarotra sitranina na aretina tsy mety sitrana mihitsy na inona fomba atao hitsabona azy zany zao no nazo an'ity vehivavy zay nota tantarako aminao ity azavaina amitsika rehetra aloha fa misy am'ireny aretiny reny ange ka aretina vokatry ny famisaviny vokatry ny asina devoly zany hoe nole famisavinana na nole asany devoly dia mitoetra am'le olona le aretina sarotra sitranina le aretina tsy mety sitrana raha zany ohatra no fototry ny aretina misy eo aminao dia sarotra sitranina zany io aretinao io na ihany ko hoe tsy mety sitrana fa mety entinao mandramaty fa ny tena olana ary ny tena raharaha de ity tsy mijanona amin'ny aretina fotsiny ilay famisavina na lay fisina fanaratsy mpitondra aretina ao amin'ny tenan'le olona fa mandany ny eo an-tanana ihany ko no tena ataony sady manao zay ampahantra an'le olona manao zay ampitongana ny fiainan'le olona zay tratra ny famisavina na tratra ny asan'ny devoly ahoana o ny baiboly mikasiny amin'ity vehivavy zay voavy novaketsika ty ny tantanana nandritry ny 12 taona de narary izy ary nandritry ny 12 taona no nandaniny ny fananany rehetra tany am-panafanafody hoy ny voalaza baiboly kanefa tsy nety sitrana mihitsy izy riavana raha ohatra ka sendra ny aretina to zany ianao de hoy aho hoe tapony hevitra ao a nitodika amin'Andriamanitra lay nahary lanitra sy ny tany lay Andriamanitra nahary anao eto ambody tany ety mety ho tapidalakaly ianao satria efa nataona daholo zay hitsabona ny tenanao marary fa raha hitodika amin'Andriamanitra ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa avy any an-danitra Andriamanitra hitondra fanasitranana hitondra fanafahana anao am'izany aretina mazo anao zany ary minosy maneke ianao fa Jesosy Kristy no fanomezina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho fanasitranana antsika zanak'olombelona velona eto ambody tany ity jereo ary alaivakaiky inge ny nataondraha vehivavy jereo eo ary alaivakaiky ny zavatra nataony tantareten'Andriamanitra fa rehefa afapo tamin'ny fitsabona tena tatsy teroa ity vehivavy ity rehefa tapitra sy fongana daholo ny fananany rehetra tao anatin'ny 12 taona nentina tsabona tena de jereo fa ny baiboly hoe nanapa-kevitra izy ny anatona Jesosy am'izay matetika moa rehefa tena vomafy ny olona raha fa tsy hitatsozy zay lalakale de zay no ataon'ny olona kanefa moa tsy mametsina anao aho aleoko mahitanao tapa-kevitra hoe anatona Jesosy toy zay hoe tsy anatona mihitsy fa entiny ampo de nanapa-kevitra ny anatona Jesosy ty vehivavy ity tam'izany no ninony sy nanikeny tam'y fony rehetra fa Jesosy ihany no afaka manasitrana
sy mahay manafaka azy am'izao retina mahazo azy zao satria efa nandramany daolo zay rehetra mety hoe mahay manasitrana zany natonga azy hoe nandany mifananany rehetra tampanao fanafody fa tsy sitrana de zay natonga tapa-kevitra hoe andeha anatona Jesosy a fa zao vao fantatro fa izy rery ihany no mahay manafaka ahy sy mahay manasitrana ahy am'izao retina izao de toy zao ny zavatra nitranga tam'izany fotoana zany rehefa nandalo to amy tanàna misy ahy Jesosy de nanapa-kevitra izy hoe andeha anatona Jesosy marina fa olona be dehibe mihitsy no nanaraka an Jesosy tam'izany ny fanety ny olona zay filazan'ny baiboly fa tsy nampaninina ty raha matona rary nandeha rany nandritra ny 12 taona ity ny nanao zay azo atao atongavana teo ampovoan'ny olona mba fany miona am Jesosy efa reraky izy tam'izany efa osa ny vatany satria efa nandeha rany nandritra ny 12 taona fa tsy nampaninina azy fa natao zay azo natao de rehefa tonga teo amin'ny toerana misy an Jesosy izy de zao ny finoana lehibe to anatiny okasiko ny lamban Jesosy fa na de ny lambany ihany azo ny voakasiko de mino aho fa ho sitrana ho afaka amy tia retina mahazo aty zany hoe tsy niandro fametra-tanana izy tsy niandro vavaka manokana izy fa ny finoana de hoe okasiko fotsiny ny lamban Jesosy de ho sitranao ka rehefa natao zany de akory zava-magaga fa teny eo ihany dia ritra ho ny baiboly lay loharanona retina ritra lay loharanona retina miala lay aretina ratsy tao aminy ary sitrana teny eo zany vehivavy zany riavana malala hoy aho aminao aminareo zay mahita sy mandre a am'ty ora ity marary ve ianao am'izao ora izao manao ahoana sy manao ahoana ny fiseho'ny aretina eo amin'ny fiainanao efa nitsapo tena tady sy teroa ve ianao mba hitady fanasitranana fa saingitrisy tsy mbola nahita hatram'izao tsika amy teny zao efa fogana hatramin'ny arenanao hatramin'ny fanananao nangonona amataona maro ve kanefa tsy mbola mety sitrana ihaninao efa namidy hatramin'ny fananana rehetra hatramin'ny tômôbila hatramin'ny trano honenana mba hitsabona tena satria zava-dehibe ny aina kanefa mbola tsy sitrana ihany ve ianao efa tifitateraka ve ianao sy ny fianakavianao am'izao fotoana zao tamin'ny fitsabonanao tsy hainao tsony ve zay tokony ataonao hoy aho hoe manatona an Jesosy manatona an Jesosy fa izy no zanakalay tokan'Andriamanitra avy any an-danitra nomena atsika zanak'olombelona nomena atsika mba monjy fanantsika nomena atsika mba many ny olana misy fiainatsika nomena atsika mba hitondra fanafana ho antsika zay azo ny heriny devoly nomena atsika mba anasitrana ny marary na inona karazana retina any amin'ny asina apôstôly any toko 10 andefa 7 de zao no ambarany baiboly mikasiny am Jesosy Jesosy Kristy avy any Nazareta zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masa sy ny hery mandehandeha manao soa manasitrana zay rehetra azo ny heriny devoly satria Andriamanitra momba azy averiko indray hoe omy baiboly asina apôstôly toko 10 Jesosy Kristy avy any Nazareta zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masa sy ny hery mandehandeha manao soa manasitrana ny marary sy manafaka zay rehetra azo ny heriny devoly satria Andriamanitra momba azy araky ny programan'Andriamanitra mantsy nomen'Andriamanitra atsika Jesosy Kristy zanany nomen'Andriamanitra atsika azanak'olombelona mba ho vaolana amin'ny lafin-javatra rehetra ho vaolana amin'ny lafin-javatra rehetra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy io araka temotery aloha no amjen'Andriamanitra ny fanahintsika mba tonga atsika tsy ho verina sanatrika mandao aty zao tontolo zao ity fa kosa mba hanana fiainana mandrakizay amin'ny alala Jesosy Kristy no anasitranan'Andriamanitra ny olona rehetra marary na inona aretina mahazo azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay nomeny avy any an-danitra ka tonga tety ambony tany no anafan'Andriamanitra andre olona zay azo ny heriny devoly azo ny heriny famosavina na manaona sy manaona ny heriny zany famosavina sy heriny devoly zany
amin'ny alalan'ny jesosy kristy zay nomen'andriamanitra atsika zanak'olombelona no amahan'andriamanitra ny olana misy na inona zany olana misy eo antsika zanak'olombelona zany ary amin'ny alala jesosy kristy ihany ko no hitolàn'andriamanitra ny olona ho amin'ny fitahina lehibe zay mahatonga baiboly mitantara any bokyny galatianina any fa zay tonga ao am jesosy de omen'andriamanitra titre hoe taranaky abrahama zanak'etefikasana zany hoe tahaka nitahin'andriamanitra ny abrahama nitahin'andriamanitra ny isaka le zanak'etefikasana no hitahin'andriamanitra ny olona zay tonga ao amin'ny jesosy kristy amin'ny karazany mihitsy reo fahasoavana vohomban'andriamanitra omena atsika zanak'olombelona amin'ny alalany finoana jesosy kristy araky nefa nambarako tery aloha moa fa nanomboka tamin'ny fotoana natongavany jesosy kristy tety ambony tany no tena nasongadin'andriamanitra ny fanasitranana ny marary ary hatram'izao eo satria ny baiboly de milaza fa jesosy kristy no tsy miova omaly anio ary mandrak'zay zay nataony jesosy fahiny fony izy nandehandeha tety ambony tany araky voalaza boky Mateo, Marka, Luka, John zay rehetra nataony jesosy fahiny tamin'ny androndreo apôstôly sy fiangonana voalohany de mbola ainy jesosy tanterahana am'izao vaninandro misy antsika izao vavolombelona zany ny tenako zay mitondra zao afatra zao aminareo tsory vavolombelona aminareo a voaingana tena voaingana ho ia ka rotokobola lasy zay de nisy vehivavy anankiray tonga tao ambirao misy a tonga tao izy avy tany amin'ny toerany lavitra de lavitra mba hitady famonjena hitady fanasitranana fa marary no tenany ary marary hatrany tabodo ka hatrany ampalaty tena mangotsokotsoka daholo mivata tena ny rehetra ary dokotera amy karazany hoe fanandianana ary fanafody amy karazany akeo no efa nohanina zay rehetra natorony ny dokotera azy de nataony daholo fa tsy netisitrana mihitsy izy efa leo tanteraka minam-panafody aho zay miteny lera-mato efa leo tena leo fa tsy mitsatra minam-panafody tsy mitsatra mitsindrona fa de tsy mety sitrana mihitsy fa hatrany tapidoka hatrany ampalady mangotsogotsoka sady sahirana be rehefa mipetraka manatainy sahirana ihany ko rehefa mitsangana fa manatainy zay zany nio aretina ny tantareny tamiko tao amboroko de nitory teny taminy a de nampahery azy a laza tamin'ny amy jesosy a laza tamin'ny amin'ny fitiavan'andriamanitra azy aho mikasiana fanasitranana de rehefa nino izy tena nino izy satria naverimberiny tamiko tena mino pastera zay ke ny atodiko ty tena mino jesosy a pastera tena mino jesosy a tena mino jesosy a ary nyteny tamiko nyteniko tamin'ny anankiray de hoe ozitrany jesosy ianao a fa tandremo miverindalana fa malahelo andriamanitra tsy verindalana pastera tsy ala amy jesosy mihitsy a tena tsy ala amy jesosy a ary ezaka amontsy fotoam-pivavana ato aminareo rato no resako fahasoavana zay ny teny tamiko de nataoko ny vavaka vita ny vavaka omena voninahitra andriamanitra inona zatra tsapanao ia de nytantarainy hoe tena niova be ny tenako pastera zange teo tsy mahay mipetraka e raha mipetraka de marary raha mitsangana de marary jere de nanao fihetsena teo izy mipetraka mitsangana de nandehandeha teo izy a tsapatsapany tena faly be mihitsy izy tam'izany fa sitra tanteraka fanasitrana tsy hitany amatoana maro kanefa tao anatin'ny nitra vitsivitsy de sitrany izy no jesosy kristy zay ninony fa mpanasitrana no jesosy kristy zay ninony fa mahay manafaka azy amin'ny aretina jory vavolombelona aminao ihany ko a ilazako fa mpanasitrana jesosy raha matoa anankiray a mpivady moa zany zareo reto de zareo reto a dia tsy nahazo zaza mihitsy matoana maro ny taona efa lehibe a efa manahaky any amin'ny efapolo taona any tsy nety nahazo zaza efa nitsapo tena tany ampitan-dranomasina tao la France fa tsy nety sitrana mihitsy amatoana mpiatrany-tany fa tsy nety nahazo zaza ary dia tonga mo fotoana nody aty Madagasikara izy nody tsy nahazo zaza de tiatiany ko dia mbola toiza fitsaboana arak'izay iverana fa mety
fa tsy nahazo zaza ary zay no atona tonga tapa-kevitra hoe amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataon'ny fiangonana refy androtra kely de tonga tao izy de raina ny tompo mena voninahitra Andriamanitra fa tao anatin'ny famonjena fotoam-pivavahana de ny tompo ny finoana fa Jesosy no mahay manasitrana ny tranonjaza Jesosy no fotra mahatonga azy afaka omen'Andriamanitra zaza de natao ny vavaka de omena voninahitra ny tompo Andriamanitra ho iaho fa dia nitoejaza le raha matoa teraka soma tsara teraka tsy nodidina na de efa be taona efapolo taona zany aza izy ary zaza mihitsy nitsodrano le zaza fa le bebe kely le zaza am'izao tsika miteny zao ain'Andriamanitra zavatra rehetra mpanasitrana ny aretina ny tompo Andriamanitra Jesosy Kristy ry havana malala tianao zay mandre ahy sy mahita am'izao fotoana zao a ny tompo Andriamanitra eno tsara ihany ko zao fanazavana entiko manaraky izao araky ny faminanina any boky Isaia mpaminany any dia nampandalovin'Andriamanitra kapoka sy karavasy fara zay mafy indrindra Jesosy Kristy zay le faminanina mba ho fanasitranana ny olona rehetra zay marary na inona karazana aretina na fiseho'ny aretina eo aminy ary mbola no amafisy Petera zany faminanina zany a any boky Petera voaloha toko faharoa andimy fefitra amby roapolo hoe ny dia kapoka nahazo an Jesosy no fanasitranana anareo zay marary ry havana tiako lazaina aminao dity efa tao am-pon'Andriamanitra trany am-boalohany hatramin'ny elo ny anasitrana ny marary ny anasitrana ny olona marary rehetra velo le tombody tany ity efa tao am-pon'Andriamanitra mihitsy ny any eo indrindrindrindra am'ireo devoly mpitondra aretina fa misy zao Andriamanitra mpanasitra zao misy zao Jesosy mahay manafaka ny olona amin'ny aretina izao koa na iza mino ny Jesosy io mino zany faminaniny zany de hiaraka vava miteny izy serin'Andriamanitra anasitrana azy amin'ny aretina tsy voatery hoe ametra tanana ianao na hoe anaovana vavaka manokana fa raha vo mino anao de le kapoka nahazo an Jesosy de fanafody fanasitranana anao ka mahatonga anao misitrana amin'ny aretina efa nokapona Jesosy omy baiboly fanasitranana ny marary iny voaingana zao a nisy raha matoa anakira zay niantso an-telefônina niantso an-telefôna izy satria misy zavatra mba tia noentina mambavaka eo amin'ny fiainana misy olana tia novahana de rehefa niantso an-telefôna izy de joro vavolombela tamiko hoe zany nge pateraka mpanaraka fandarana ataonao hoe ary nisandre olona nandra efa soavana tamin'ny alala zao fandarana ataonao zao aho izy izy fa za zao izy a nisy aretina tonkiboko nisy fivitosana nisy kista de ianao izy izy mitoroteny reny de miteny hoe apetra amin'ny faritra misy marary ny tanana apetra amin'ny faritra misy manataina de nataoko tamin'ny finoana le izy fa tena niny torotena ataonao aho izy izy de niaraka tam'izay de nijanona ny fanantanana nijanona ny aretina niala fivitosana ary malika ankehitriny de tsy verina tamin'ny tsony io aretina io zany no fahasoavana an'azoko pastera ka dia zao zako miantso anao zao ndray fa misy olana ato amiko misy atra matiko tena mambavaka de faly be mihitsy tamin'izany nisaotra an'Andriamanitra satria tsy nametrako tanana le olona tsy naovako vavaka manokana le olona ka rehefa de nosotanin'Andriamanitra no ny finoana le tenin'Andriamanitra notoriko sy no ny finoana an Jesosy Kristy mahay manasitrana ny aretina rehetra sady mpanasitrana arabaky teny iny ry havanao averiko indray le temotery aloha hoe marary ve ianao am'izao fotoana zao karazany aretina tataky ny ona no mahazo anao de ho sitrana ve ianao am'izao fotoana zao satria efa tena mijaly loatra no miery aretina sady tsy vitan'izany fa efa fongana hatramin'ny arenanao mihitsy efa kivikivy hatramin'ny vadinao amin'ny fitsabonanao de ho afaka amin'izao olana mahazo anao zao ve ianao tataky ny ahoana fiseho'ny olana manao ahoana le izy tsotra ny teniko Jesosy no vaolana ho anao avy an-danitra avy amin'Andriamanitra izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay mbola manasitrana Jesosy mbola manafaka Jesosy mbola mamonjy Jesosy hatramin'izao vaninandro misy atsika izao no zany de mitonanao amitonanareo zay mahita sy mandray aho am'ty ority aho hoe miverena amin'Andriamanitra ry havana raisy olona kolosy fetson'Andriamanitra anao zao aretiny izao
satria tsy niaretinao ihany no tian'andriamanitra ositranina ho afahana fa ny fanahinao mihitsy no tian'andriamanitra vonjena tian'andriamanitra hosoratana eo bokyny fiainana fa ianao dia olona mahazo miditra any an-danitra ratitra zay manatona an jesosy ianao maneke an jesosy ianao ometoeranao anatinao izy atao velona ao anatinao izy ary aza mienitra na mivelondaliny tsonanao manomboka izao fa tena tongotra mbiandakany ianao fanompo an jesosy amin'ny androm-piainanao rehetra ianao fa nampin'izany everiko fa tena tsara ary efa averimberiko matetika moa izy ity manasanareo tompoko ny tenako tongava raha kaiky misy anao mamonjy ny fitoam-pivavahana zay ataonay fiangonana refy androndrakely izyky ny alahady miditra amin'ny fitora sasany fidirana voalohany amin'ny folora fidirana faharoa ary amin'ny raora sasany fidirana fahatelo araky io voasoratra io ny andavanandro ihany ko atalatasylaka misy samanomoko amin'ny raora sasany ny fitoam-pivavahana zay ataonay tompoko de inonay ary tsy hoe inonay fa efa na hitanay fa misy herin'andriamanitra miasa mitondra fanasitranana mitondra fanafahana mitondra fiainana vaovao magaga io andriamanitra io riavana tena magaga io andriamanitra io tena tsy takatra saina ny fiasana ary zany ho antony matonga tsy mitsahatra mampaheranareo mba ho avy amonjy fitoam-pivavahana zay ataonay afaka miona aminay ihany ko ianareo na miona amiko manokana na miona amindreo mpiara-miasa amiko afanay manoro hevitra anareo sy mampafantatra anareo tokony ataonareo mba hatonga anareo ho isandreo olona andray fahasoavana am'izao fahavelomanareo eto ambony tantany ity izao lehibe andriamanitra ho ia lehibe ny fitiavana andro iantson'andriamanitra anao zao ho amin'ny fahasoavana lehibe ka aza mangatakandro intsony ny telefona moa io voasoratra io 03204 85958 na 03404 85247 ivavako anareo ary ahy tiako anao ino avetrany ary ho resy lahatra fa ho sitrana ianao amin'ny alala zao vavaka ataoko izao ka de apetrao fatra misy marara ny tanana na apetrao eo fonao ihany ko ny tananao fa ivavako anao ao ndre lohanao azy ry andriamanitra raiky malala raiky masina zay ny an-danitra misaotra ary makasitraka fa inao no andriamanitra tsy miovo maly anio ary mandrak'izay lay andriamanitra mahay zavatra rehetra tompo andriamanitra miantso anao amin'ny anaran jesosy ao amindreo fo ny olona rehetra zay nahita sy nandre ahy tamin'ity androandroany ity amindreo fo reo olona zay marary reo olona zay manana olana ary aseho ny herinao magaga araky le teny nambarako teo fa tsy miova jesosy kristy ho masino ary mandrak'izay mahay manasitrina ary mpanasitrina mihitsy ko amin'ny anaran jesosy didiko ny herin'ny aretina ny hery amin'ny fanantanana ny fifitosana ny aretina any amin'ny loha any amin'ny vatana any amin'ny tova rehetra any any amin'ny tenany olona tsiraray avy didina amin'ny anaran jesosy kristy miara sitrana amin'ny anaran jesosy ny olona rehetra marary esorina fanantanana ary na inona herin'ny aretina esorina amin'ny anaran jesosy kristy zany tompo andriamanitra vahako any kino ny olana misy amin'ny olona na olana ara-pitiavana na olana ara-panambadiana na olana ara-tokantrano na olana ara-pivelomana na olana ateraky ny trosa vahako amin'ny anaran jesosy kristy zany tompo tsofoko rano ny fitoam-pivavahana zay ataonay fiangonana refy androndrakely ny andavanandro talatasalaka misy ary ny alahady mba tena izy fa soavanao tokoa amin'ny anaran jesosy misaotra raha io halleloia amen zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo a raha sitrapon'andriamanitra dia amanaraky indray ila zao ny namana ila zao izy mba anaraka ny fandarana toy zao efa navoakana youtube ihany ko izy ity a dia jereo hoe teo afaka vai ianao na hoe refy androndrakely de misokatra de afaka manaraka tsy tapaka araky zay tianao ianao samy tain'andriamanitra avokoa veloma tompoko ao teo afaka vai ianao teo afaka vai ianao fandarany iarana fiangonana refy androndrakely